Eny ary a manoratra ho anao tokoa satria ny ranomasy no mitanisa ary tokony Découvrez Avast. raha ny tena marina zany tokony hoe tsy nisy émissiontsika androany a tratran'le pression anareo de manao tsika miangavy le maronareo maromaro nareo miangavy zany hoe Monsieur Fleury efa ao fianakaviana ray ny tomany. Mety na Fleury fa ahoana Monsieur Fleury président tena mba miangavy resao ny momba ny resaka nationalité io fa tsy tatonay ary tena mankarary ny fonay. Tomany io ramatoa io 27 taona izy tompoko no miantso anahako amin'ny telefônina normal ary mitomany ilay ramatoa miangavanao mafy anaka ozy. Mikitrodrano zany zanako zany ozy izy ary mivavaka ho anao mba miangavy ao ozy izy milela-paladia mba resao kely amin'ireto mianan-kendry sady voaozona ireto io resaka vahiny omena nationalité malagasy io. Tsy zaka mifoky le izy ary tsy afeniko anao ry anaka fa io arivo io dia marary mihitsy ny an-dohako ary mety tsy fantatrao ozy izy fa misy anie ny fianakaviana malagasy voaozona tsy mahazo manambady vahiny ozy mety tsy fantatrao zany ozy izy. Rehefa olona roa telo nareo no miantso fa le ramatoa zay no nitomany moa zany ary tsy afenina fa mandona ihany le izy ary araky ny teneniko moaly hoe ny fihainoana ny tenin'olon-dehibe de mitarika any amin'ny fahasoavana ary sarotra ihany koa ny mandà tenina ray aman-dreny satria mamoa miteraka zavatra ngeda be ao anatin'ny fonon'ireny ray aman-dreny reny zany hoe ireto taranaka tany aloha, ray aman-dreny tany aloha niady voatery ny lavolefona no niery tsy mifandanja tamin'izany andro amin'ny resaka tamin'ny ady basy niady tamin'ny vahiny. Zay ny anankiray zany, zay no ady-hevitra voalohany ho apetraka ary tsy ady-hevitra moa zany fa anao famelabelarana kely momba an'izay satria ny zavatra ohatran'izany tsy tonga ho azy ary ny zavatra tonga de tsy orona vola be
ary tena volona tsy toko tsy foroana ny ao ambadika io zavatra io. Fa moditsika tsy hita moa iny, fa isika tsy manana pirofo ny am'zany, dikan'izany na hiteny an'izany ara ny sasany hoe misy resaka vola be io, misy fleuria, misy resaka zao io, dia tsy hiditra am'zay loatra fa na de miteny ary nareo, tsy hiditra am'zay loatra fa ny idirako dia ny zavatra misy ihany sy ny zavatra marina azo tsapahi-tanana ao anatin'ny zavatra miseho. Tsy mbola nisy tompoko sondage hoe tena natao zany ary napetraka hoe sondage maika nataoko teto am'ty fandarana ty, ka nahatratrarana tena hoe record ao anatin'ny fotoana vitsy fotsiny fitsapahana hevi-bahoaka maika dia tao anatin'ny fotoana vitsy aho de efa natratra tany amin'ny 500 mahery ny malagasy namaly. Tena mbola tsy nisy zany tena lazaiko anareo hoe fitsapana hevi-bahoaka maika dia natratra hatrany amin'ny 500 firy izy eto, ratsy verifieko mba tsy handengaiko 570 personnes ao anatin'ny ora ray fotsiny. Ny couverture ny publication tam'zany satria maro anareo nizarazara, mahatratra hatrany amin'ny ito izy ito e, mahatratra hatrany amin'ny 4600 personnes touchées. Lasy ho raisiko tsara. Ny résultat atao anatin'izay dia mahatratra hatrany amin'ny 86% ny malagasy zay sondé tato zany namaly tao anatin'ny olona 570 personnes nifidy dia 87% nandà. Tsia, tsy manan-kevitra 4%, ny eny 9%. Mbola mitohy io sondage populaire io, afaka mamaly daholo nareo mandrapatapitry ny fandaharana. Ny resaka momba an'ity fanomezana nationalité ity tsika ho fa zao tsy azo atao ny manao apetraka de mimeloha ary tena ialako tsiny mihitsy neny fa ity fandarana ity de tena atao mihitsy hoe hanazavana ny saim-bahoaka fa on ne va pas se verser dans l'obscurantisme na infantilisation, tsotra fotsiny zao ao anatin'ny zavatra atao fa tsy maintsy lanjalanjaina amin'ny fomba mahitsy sy ny zava-misy tany amin'ny toerana rehetra amin'ny fiantsoana azy moa amin'ny lafiny teknika zany hoe manao karazana fampitahany ianao na ombitsary zay droit comparatif hozy izy sy ohatran'izany, tsy maintsy manao an'izay ianao. Alohany hanombohako azy aloha dia atomboko amina resaka justement ity resaka sondage na fitsapana hevi-bahoaka
numerika na klasika amin'ny fomba rehetra ity. Ny solvabilité na fiabilité ana sondage anankiray na maromaro no resahana eto. Maro tsika no nahita ary androany areo moa no miteny mihitsy hoe fa rivotra inona ny ainan'ny olona sasany manao sondage tahaka ny navoakan'ny Free News androany. Inona no navoakany? 3.5 isan-jaton'ny olom-pirenena mbola vonona hifidy ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Zay zany le izy. Ny adevitra antsika sy ny fanazavana etiko dia fanazavana teknika amina fiabilité na hoe solvabilité ana sondage anankiray. Effectivement, ny chiffre na iza n'izy izy, fomba fiady zany a, tsy tokony ho kivy am'zany tsika rehetra, tsy tokony ho gaga am'zany tsika rehetra, fa fampiasa io eny fa na de aty amin'ny tany mandroso ara, indrindraindrindra aty amin'ny tany mandroso, ny fampiasana ny sondage, ny fampiasana ny statistika. Fa zao na dia ny fomba fametrahana ho fanontaniana fotsiny ara de efa ahafahanao matsapa ho ana teknisiana zany, ho ana expert am'reny domaine reny, mba mila mianatra kely ihany koa raha te hahay, mba mila na ianao autodidacte na manaraka an'reny fampianarana online ireny, ilaina zany le hoe mba manana polyvalence ao anatin'ny zavatra anankiray atao, indrindraindrindra fa resaka firenena no resahana. Raha tsy manana traika sy efa ary fahalalana maromaro ianao dia aza akory miteny na mandray antony micro tony. Satria manjary na ianao miteny diso na tora-po no zavatra teneninao ary ny tena zava-doza de zao, mety hampianatra diso ianao amin'ny vaovao zay ampitainao. Fomba fametrahana fanontaniana fotsiny ao de efa ahafantaran'ny teknisiana hoe mety ho zao no valin'io fanadihadiana io na io fitsapana io. Mahafantatra an'zany ny tenako. Fomba fametrahana ny fanontaniana fotsiny na ny fanaovana ny interprétation an'le sondage fotsiny, indrindraindrindra fa ny fanaovana titre ngeda be, de ahafantarana hoe tena nisy marina ary natao ity sondage ity. Zay zany le izy a. Fomba fipetraky le fanontaniana, fomba fipetraky le titre am'le rapport avy eo, tsy maintsy misy lôjika ihany fa matotra manko reo. Na ny fototra niaingana de ny fototra na ny tanjona tiana hatongavana. Tsisy statistika mivoaka raha tsy misy ny azafady, raha tsy misy ny sondage, ary tsy misy fitsapana mivoaka raha tsy misy ny tanjona. De eo no fahaizan'le teknisiana mikirakira an'le tematika
le firafitry le teny am'le anaovana an'le fitsapana an'le hevitry le vahoaka sy le tena figadon'le izy ka mba hahatonga ilay mamaly hitsatoka any anatin'ny aty friction, hitsatoka any anatin'ny lohany, hitsatoka any anatin'ny sainy ary tsy miala amin'iny izy rehefa avy eo satria heviny iny heviny nosoratany teo. Ka rehefa mivoaka ny tanjona avy ao ka na izy nanao participation an'iny ary dia matetika efa à peu près sûr izy hoe zao koa ny valin'io. Zany hoe raha tsy tsapanao zany les psychologies de masse, qu'est-ce que les gens ils ont dans leur tête exactement, de manière précise. Ary tsy afaky no diso mihitsy ianao am'zay amin'ny fomba fametrahana an'le fanontaniana satria raha diso fotsiny ny hoe mbola sy ny hoe mety na hoe ngamba mbola vonona hifidy ny filoham-pirenena, angamba vonona na hoe mety vonona hifidy ny filoham-pirenena fa eto moa zany de mbola no nampiasain'le fanaovan-gazety zay tonga de atsapahanao sans embase, sans aucun commentaire fa tonga de tsapanao hoe tsy nisy io sondage io ary diso ny fomba l'un ou l'autre zany. Mais dans tous les cas c'est fatal pour ho an'le olona, pour la personne surtout concernée, pour le président. Je m'expliquerai plus tard. Pourquoi? Le mbola eto zany a de afantaranao aloha zany hoe manque de professionnalisme en la matière et surtout d'expérience. L'un na tsisy le sondage ou l'autre nisy le sondage fa ny fomba fametrahana ny fanontaniana dia tsy fanontaniana tena hoe neutre, sans aucune orientation, outre aucune, sans aucune tendance, fa tena hoe fanontaniana technique et qui doit rester technique. Eo hoany mila an'le hoe mila fahaizana fa ato am'le valiny zany hoe mbola teo no de tonga de ny technicienne zany e, tonga de mahita an'io hoe faupleté. Ary d'ailleurs a tsy mila hoe technicienne amin'ny malagasy fa ny technicienne mahatsapa an'le pitsony zany, fa tsy mila hoe technicienne le malagasy de mahatsapa hoe tsy zany ny atao anatin'ny lohanay, hoe tsy zany ny atao anatin'ny lohanay. La preuve, faut à peu près 3 heures de temps zay no nanao sondage momba an'io zavatra io, à peu près 700 personnes no namaly, 91% ny malagasy nandà hoe tsy 53%, tsy hisy an'zany 53% zany. Firy ny couverture izy teo? Andraso? Azafady. Couverture à peu près 2800 personnes fa 91% ny malagasy nandà hoe tsy marina izany 53% zany. Sao a? Mampiasa an'io resaka statistique sy sondage daholo a, c'est l'art même absolu am'resaka fanaovana propagandy ny olona manana candidat rehetrarehetra na hoe eny fa na de tsy manana candidat raha fa misy karazana société ohatra un groupe de société puissant te halala izy mialoha hoe iza no mety ho lany eo dia inona izy teo miconfier mission izy ana société de consulting amin'ny resaka sondage ohatrany na société cabinet de consulting na lobbying dia malala reny matetika malala hoe i anona probablement no mety ho lany eo
De mety miteny mihitsy reny groupe de société reny hoe ara izay raha de bon iny moa zany resaka aty amin'ny coulisses zany. Mila mpanafody kely aho vetivety. Zany hoe mba miezaka zany lalatina zany rakoto zafy, mba miezaka ny teknisiana en free news, tsy maninona na asianareo indray ary za rapitso, tsy mampanino zany, mba hanao zavatra hoe knotanota na hoe zavatra profane fa tsy mipasy satria tsy asanareo le izy sady tsy hainareo, en plus mandefa mamoaka vaovao diso nareo sady vaovao tsy mitombina. Tsy possible dans la situation actuelle, dans l'état matériel des choses actuelles. Quand je dis matériel, ni finance, ni économique, ni social, ni politique, ni sécurité, sy ny karazany, tsisy mandeha am'zay loany ny santé, tsisy mandeha am'zay loany. Donc zany tsy mitombona le 53%. Ny aorianan'zay no tsy haiko fa ny androany aloha ny rahantsika nahita eo. Inona raha izay le izy hoe tsy fiable sady tsy viable no tsy solvable na hoe tsy atokisana, tsy mitombona ny zavatra navoakanareo ary tonga de nalain'ny malagasy baraky nareo satria 87% andraso izy teo firy moa izy teo adiny telo alohan'zao dia 1.50 isan-jaton'ny malagasy milaza fa tsy possible zany 53% zany. Sondage akola zany miala tsiny ataoko teknisiana ary mijanona ho neutre ny fandaharana andao sahy, de zay nanaovana an'tony sondage tony ampitenenana amin'ny fomba ara-teknika. Io ny chiffre 91% ny malagasy mieritreritra fa tsy maro ny 53% io, de tohizo ny lôjika an'zay de azonao ny dikan'le sondage fa raha manao sondage précis par rapport amin'io de vous allez voir tena vraiment catastrophique ho anareo satria inona ny androny, inona ny antony, ny zavatra ohatrany tony zany eo am'zay aho vao hiditra amin'ny hoe inona ny dynamique na hoe inona ny conséquence entin'ireny zavatra publien'ny free news reny. Zao hoy za ndray arifidra manandray be ary nalasa saina kely le teniny zay moa zany de fombanay tena teneko anareo fa na de miconsidere anah ohatran'ny ray aman-dreny ara hiarifidra manandray be de tsy andany andro akory izy andeha hieno ny zavatra teneniko eto satria tsy mba fombanay zany. Tamin'ny andron'ny Maurice Tservonany ndray zao de tsy mba mihaino amin'ny Maurice Tservonany zany zay satria efa miresaka aminay izy isan'andro, miady hevitra aminay izy, dikan'zany raha miteny ihany izy efa fantatray ny zavatra ho teneniny, fantatray ny zavatra tsy ho tiany, fantatray ny zavatra tiany, ary fantatray hoe inona ny lojikan'ny Maurice Tservonana hoe raha vao misy seho ohatran'zao na trango ohatran'zao inona ny zavatra ho teneniny. Dia tsy andany andro andeha hieno aho hiarifidra manandray be na hoe za andeha andany andro hieno azy. Fa nisy extrait kely zay satria zareo zany nasiako j'aime le fandaharany dia de ino izy teo, nasiako j'aime le fandaharany de indraindray le izy mipoitra tampoka eo amin'ny mur akeo de tia ny henoko tampoka indray marain'izay hoe raha misy olona ozy tena mampalahelo eto Madagasikara ozy dia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Stopé kely aho sady estomaqué kely tam'zay hoe inona indray ny tiany zandry lazaina. Zandry manko ny fiantsoako azy. Inona indray ary ny tiany zandry lazaina amin'izany. Raha ohatra ozy tena loza ozy izy de zao. Ato zao de misy miteny hoe sondage vorotsiloza. Misy ohatranao arira mihitsy ao.
Raha ohatra ozy izy misy olona tena mampalahelo eto Madagasikara na andao ara tenenina mihitsy eto ambonin'ny tany ozy izy de andramatoa andry rajio. Il est très, très, très mal entouré ozy izy. De nahita an'io publication any Lalatina Rakotondrazafy io aho, ministry ny communication. Voalohany indrindra aloha zany communication en institution zany a, communication en vue ana candidature à la présidentielle zany, pour mener une bonne propagande, sans qu'on ne parle de détournement de voix, encore moins de halabato, de triplant ou de doublant, ou na hoe hifidy ny gadra any an-tranomaizina na ny maty eny amin'ny cimetière dia mila olona zandrarà ary rompu am'zany no mididitra am'zany. Satria misy ny ary eo mahatonga an'le filoham-pirenena hoe izy no anisan'ny olona ary d'accord aho, anisan'ny olona mampalahelo indrindra. Satria tsy misy andro iray ao anatin'ny fiainan'ny Madagasikara ka lasa hoy zany am'le article soratako any hoe leurs affres et leurs erreurs et errements et scandales par-ci par-là dia lasa quotidien ny malagasy. Vao malomalo no firapikoranana nataon'ny Miaratsia-Rahoonana no Riberalala de fa androany de efa mivadika pejy hafa Lalatina Rakotondrazafy. Zany hoe raha ny tena marina zany tena za angamba aloha adinidiniky moa le hoe tokony mba tohananareo ihany am'ty fandaharana ty satria ny jiro lany am'tony 3 izy efatra ato izao mirehatra par tsy hoe cotisation fa zay mehnareo zany tsy olana amiko zany, fa mety ho tonga am'zany ty satria voatery isan'andronandro zany de tsy maintsy hanazava ny saim-bahoaka. Zao indray re olona na le vahoaka rehefa leo hoe monsieur Fleury a, tena ahoaka raha misy namana zay de fa le zay za rangaha leo an'le kritika fa aleo tena zavatra hafa mihitsy nataonao. Je comprends. Kanefany ny olona votim-pinoana tsy milavolefina amin'ny finoana sy ny tanjona sy ny lalana efa nandehanana. Ny tanjona sy ny lalana efa nandehanako de hoe hanazava ny sain'ny vahoaka ary tsy hanazava ny marina sy ary teny ny zavatra lainga sy afenina any am'reny fitondram-panjakana reny, any am'reny mpanao politika reny satria ireny mpanao politika reny no hitondra ny firenena ary nefany amintsika miteny zao maro amin'izy ireny no tsy mari-potitra amin'ny fomba fitondrantena fotsiny na amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, fa tout n'est que façade superficielle, embellie, comme j'ai dit dans mon article, mon billet aujourd'hui, superficielle fotsiny le façade, tomobile am'lay be, costard am'lay be, cravatte am'lay be, kiraro am'lay be, montre lafo be, fa ny ao anatiny ao anatin'ny sainy eo ratsy loha sady fatina mpangalatra no mpijangajanga en plus tranon-dainga. Eo zany ianao zany jereny de tsy maintsy zay le izy zany hoe rehefa votim-pinoana anao de tonga anao foana tanjonao. Zay ny lalana. Ny objectif au moins mba misy malagasy 100 mitondra fitondrantena mahitsy
ary mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, n'iza Andriamanitra tompona, tonga mitondra ny firenena izay le tanjona. Fa tsy hoe fleurir koto-malala mandeha hitondra firenena, on ne peut pas être juge et partie, sinon vous ne serez jamais crédible. Zay le izy zany. Ka mampalahelo ilay filoham-pirenena satria sao de misy miteny hoe vao maika lasa dedaky lery naheno sy nahita an'iny sondage iny. Rehefa filoham-pirenena no ataon'ny olona hoe lery, de tena le légitimité an'le hoe filoha ny firenena mihitsy no remise en question noho n'iny faute kely ataona olona na avy amina dedakisma na solelakisma ataona olona anankiray. Zany hoe ny tiako atongavana de zao, verina atao amin'ny teknika tsika. Raha maladroit zany le technicien, raha maladroit le expert manao an'le mametraka an'le fanontaniana, satria ny sondage matetika dia fanontaniana. Fa ny fomba fametrahana an'io mila fahaizana sy expérience, satria ny sondeur matetika de efa mahalala à peu près ny résultat-ny sondage ataony any amponin-tsimbolaka any, satria efa misy cheminement ana communication, misy cheminement ana stratégie politique na économique na lobbying amina zavatra anankiray ataony dia na le sondage ataony manapotika an'le tanjona na tena mampety tsara ary mampilamina an'le tanjona. Azavaiko ny hevitro. Rehefa mametraka an'ireny en-reny nareo, mametraka an'ireny le tsi-reny nareo, de zao vakianareo aloha le fanontaniana. Amin'iny fanontaniana iny de efa miditra ao anatin'ny lohanao tsara, na ao anatin'ny sainao tsara, na ao anatin'ny fanahinao tsara hoe zao ny hevitro. De androany zao ianao tonga de hoe tsy marina kosa rangahy zany e, tonga de non 93%, tsy marina 53% ny lalatiana, hoe mbola hifidy any Andry Rajoelina. Zany hoe raha ny eritreritra zany ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy amin'ny alalan'ny solelakisma sy ny dedakisma dia hoe hanatsara ny imazin'le filoham-pirenena, ary eo mampatonga an'ireo hoe marina ny tenin'Andriamatoa ary Fidy Ramanandray-be hoe mampalahelo le filoham-pirenena satria tsy afenina ary tsy mamenatra miteny an'izany fa tsy teknisianina am'le asa aman-draharaha no ampanaoviny manao an'le communication déjà na manao an'le opération na sondage anika tonga de hitan'ny olona hoe non c'est pas professionnel, encore moins c'est vrai, pire c'est faux. Tonga de hitan'ny olona hoe non tsy mitombina zany de avy fleurir koto-malala, mametraka fanontaniana ny olona ny hevitrao. Zay fotsiny apetraka le tematika de hoe ny hevitrao. Eny, tsia, salasala, tsia 91% tompoko. Zany hoe ny chiffre hoa na mamono na mamelona. Eto izy potika tanteraka andriamatoa Andry Rajoelina noho n'inona? Tsy fahaizana olona anankiray. Tsy fahaizana teknisianina zay misoratena ho teknisianina, za aloha tsy afeniko. Fa manana mpanolotsaina ao anatin'ny réseau, ahafahako manao an'itony zavatra itony, tsy maintsy maka ianao olona manolotsaina anao ary sady mampianatra mihitsy alohan'ny tonantonananao an'izany atao hoe andeha hanangana sita am'izay
fitsapahana hevi-bahoaka, hevitry ny malagasy eran-tany ny anarany alohan'ny hidikidirana an'zany tsy maintsy mba nisy minimum syndical hoy ny fitenenana dia ny fianarana an'ilay domaine ary mila filahana tanteraka mihitsy fa tsy hoe nianatranatra fotsiny teo ianao. Satria ny fanaovana sondage amin'ireny zavatra ireny de misy tanjona mazava tsara na cheminement tsy maintsy arahana ary tsy azonao divirana. Eo no ahafantarana anao hoe mahay ianao sa tsy mahay. Ny tanjon'ny lalatiana ara-potondrazafy dia ny manipuler ny sain'ny malagasy hoe mbola i Andry Rajoelina no lany eo. Normal be raha ohatra misy olona alefa eny amin'ny aino vaky aman-jery miteny hoe lany premier tour andriamatoa Andry Rajoelina nefa le olona na izay koa ary atao am'le hoe casting. Atao am'le casting zany de efa diso satria le olona efa fantatriny hoe mpanao politika tatsy ty de mifindra tatsy ty ary ny tena zava-doza ity rangahy ty efa saiky tsy lany mihitsy fa niangavy tary. Donc ny katôlika ray manontolo zany mahalala hoe ary le rangahy ty le olona ity le porteur an'le le mauvais casting zany e, le olona asiana mitondra an'le hevitra tsy afaka mi-rassembler, du moins la personne en question ne peut créer une certaine dynamique gagnante qui puisse convaincre l'ensemble, ne serait-ce qu'une frange assez conséquente pour élire Andry Rajoelina en question. Au contraire, lasa manana effet contraire koa le izy ao ny olona vao mahita an'le reny olona reny de tonga de zapeny le télé. Zapeny. Misy olona zao takan'ry raha ohatra zao hanao émission zao ngia Brunel Razafintavofo tonga de sahako ny garantir anareo fa tonga de mazava be ny mijery direct atao hoe émission spéciale un samedi après-midi ohatra amin'ny efatra ngialy Brunel hanao émission spéciale hanao fanambarana govana sahako miteny aminareo fa mahatratratra any amy 6000 tout de suite ny direct. Fa ny hoe avy indray hono ianona hiteny. Moi je suis désolé tonga de zapen'ny olona hoe tsy ianona. Zany hoe na atao am'le sondage zany entina anaovana an'le manipulation par voie de statistique et de sondage entre guillemets populaire na atao am'le fanaovana casting na fandefasana olona any amin'ny aino vaky jery tamy tsy mamely fa vao mainka manapotika an'le filoham-pirenena. Mba iza loatra ny teknisianina manao an'zany zavatra zany satria zavatra roa no fomba fototry zany zavatra zany na ny tanjona satria tsy mihina hoe tsy mahay lalatiana ara-potondrazafy tsy mihina an'zany fa na ny tanjona anapotika ny andriamatoa Andry Rajoelina amy fomba akolaka satria tena manapotika reny. Na faharoa ho kandidaty amin'ny élection 2023 lalatiana ara-potondrazafy. Malasa sainy zany anjarany andriamatoa Andry Rajoelina mieritreritra hoe sao de mba fa tonga kosa ny fotoana ireviseko ny ekipako fa sao de fa toy ny ankizy verdia aho izy maleo. Daholy. Aizanao maleo? Zany maleo milalao izy zany atsika tsy mahazo raison indray lasa. D'autant plus sotranao c'est que les supports ivoahan'le sondage tonga de support tsy neutre. Raha mba hoe
ITW no mamoaka an'ilay izy na ny Transparency International de fiable zany. Na ny anarany hoe mety azo atao tsy mampaninona anazy fa vitanareo no dénaturer ny statistique, tsisy statistique fa ny sondage avoakako. Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? À condition que ce soit techniquement tenable. Na hoe soutenable. Malheureusement, sondage ataon'ny fitsapana hevi-bahoaka, hevitra malagasy, eran-tany, tonga de sur eny amin'ny mur amin'ny Facebook mazava ny fanontaniana, mazava ny valiny de tonga de mamaly le olona tsy fanerena. Ary ny valiny tonga de hitanao hoe ato anatin'ny 80% na ato anatin'ny 2%. Zay le sotranao c'est que le support tonga de efa tsy crédible. Ndao ary. Satria fantatro fa raha ohatra hoe midi Madagasikara tsy hamoaka zavatra ohatran'ireny ohatra. Ndao. Zany ary zay ny iran'ny maleo zay nefa antsika le hoe ty foko mbola ty rehefa avy eo fa hiditra amin'ny vetikevitra faharoa tsika. Vetikevitra faharoa alefantsika de ny resaka
hoe omena nationalité ny malagasy ny vahiny. Tsara aloha ny laza ety voalohany fa anisan'ny tena hoe problema tena goavana be io resaka fanomezana nationalité ny vahiny io. Ahoana? Azafady. Fanomezana nationalité ny vahiny io n'aiza n'aiza firenena eto ambonin'ny tany. Afa-tsy ny hoe ireto firenena miaina ao anatin'ny ary mametraka an'ireny atao hoe karazana zone économique na industriel spécial na particulière ireny. Ohatra zao mora de mora ny mahazo zany atao hoe nationalité any amin'ny île de Bermude, any les îles de Caïman, iny fa na de any États-Unis ara long séjour raha ohatra anao mitondra investissement hatrany amin'ny hoe $800,000 any amin'ny firenena turka petraka elaela aty Frantsa, be dia be zany ny cas ny amin'izany. Fa mba hisian'le hoe karazana fampitahana tsara ny mamerina sy milaza ny tantara aloha ho an'ny rehetra na de hoe amina teny fohy fotsiny ara hoe nankarary ny malagasy ary narary amin'ny malagasy mihitsy ary mbola misy traumatisme am'izany hatramin'izao, na de ny tenako zao raha manazava hoe aok'izay zany traumatisme na colonisé, traumatisme manko le izy, ao ny misy miantso hoe complexe de colonisé, fa ny ahy apetrako hoe traumatisme le izy satria précis kokoa le izy am'izay fotoana izay ary isaky ny trano io zavatra io dia miteraka zava-doza araka ny teneniko teo hoe latsaka ary latsaka ranomaso le ramatoa 12 taona satria raha 12 taona izy de anisan'ny mbola tanora izy tam'izany andro nisiny zany atao hoe ino ty izy teo ny fangalana sy ny fangatahana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara zany. Eny fa na de tsy niaina tao anatin'ny ady ary izy tamin'ny 1947 dia sura fa mbola tanora izy taorianan'izany ka natsapa tsara ny nanjono ny malagasy sy ny nankarary ny malagasy. Samby naheno ary samby nalala n'ity tantara ity daholo raha mbola zanak'Analamanga na hoe nipetraka tao Antananarivo ny malagasy rehefa tam'izany hiditra tao amin'ny cinéma Ritz hijery cinéma, na hiditra andeha hiaraka mba mizesitra ianao zany malagasy manam-bola, mandeha hisotrosotro zavatra ery amin'ny kafe na
restaurant dia tsy tafiditra fa ny alika aza tafiditra fa ny malagasy voasakana. Tsy azo atao ny mihatsara velatsiana hoe mandainga par rapport amin'ny tantara. Fa na iza ray aman-dreny mbola velona tamin'izany epoka zany dia nalaza be zay tantara zay hoe ny alika aza tafiditra ao am'ridotsa fa ny malagasy misy toerana tsy azon'ny malagasy hidirana. Maro ny olona, ny zanaka malagasy, ny tanora malagasy maty ary latsa-drà tamin'ny fangatahana io indépendance io sy ny tsindry azo lena nahazo azy ireo tam'izany andro. Mino aho ary tena inoko dimanjato isan-jato zany fa na andriamatoa Brunel Razafindra nga Brunel raha fa ialako tsiny monsieur honorable fa tsy vitako foana le mamerina ny anaranao. Nga Brunel dia tsy anaky an'izany nanantoteny eo Analakely ary izy ary zany teny anareo alohan'ny hidirako amin'ny fanazavana ara-teknika teny anareo aho fa hiteraka ady goavana io ary tena ady saritako io zavatra io. Indrindrindrindra encore une fois mauvais casting. Tsy za Fleury Rakotomalala mihitsy no manavaka azavaiko tsara manko io rehefa avy eo amin'ny lafiny teknika mais je dois quand même raconter et expliquer de manière directe sans ambages ce qui ino izy teo ny ressenti ny réaction malagasy ao anatin'io zavatra io. Mivoaka ny teny hoe devoly ireto olona voaoziny reto ary lasa hoe tena manahirana an'le satria miala tsiny aho tsy za mihitsy aho no tonga any amin'izany atao hoe hanavakavaka fa ataon'le fijoroan'le ramatoa hoe golamaly de tsy akaiky koa le valilahako hoe amady miala tsiny atoko mbola tena tsy zakan'ny malagasy zany zavatra zany noho izay antony zay fotsiny hoe mbola mankarary malagasy ary mbola tanora loatra ao anatiny mbola vao takinomaly tonga de mamerina an'le vous mettez le couteau dans la plaie en question zany na inga ranjeva raha tonga de hijoro amin'ny oratra ampozinao anangatra. Miala tsiny ray aman-dreny Ranjeva anohatra an'zany zavatra zany. Iza moa zany golamaly zany tena miala tsiny raha nabavy a tokony mba nanetsy teny ianao zany hoe tsy za kosa no tokony hanao an'ity fa mba farafaratsiny hoe maninona raha ianao Kristina za tsy miteny anao hoe tsy mety le izy aloha hatreto fa any am'le mitondra an'le izy dia tonga de efa misy manakana an'le zavatra raha tokony hampety zavatra zany vao maika manimba zavatra satria vao teny le izy de za mitondra an'le tenin'ny olona mahita any amady koa anareo roa samy fotsifotsy samy malandilandy samy araborabo samy karanarana tonga de marary ny lohan'le malagasy ary tonga de mandoa mihitsy voaopa tsy fidinareo hoe ireto voaoziny ireto reto demony reto tena miala tsiny tokoa ary tonga de mifona de an'izao hoe tena salut tsy teniko zany fa tsy maintsy ampitaiko eto.
latsa-dranomasy ny olona ary makarary ny olona le izy. Za tsy miteny hoe ajanono fa tohizo ho risque zay péril anareo, tsy miteny an'izay satria tsy indray mandeha na indroa miteny hoe efa tokony hajanona le tsy fitiavana ny vahiny ao Madagasikara satria ny antony efa maro amin'ireo vahiny ireo nefa malagasy. Oy, arak'le teneniny ramatoa Lamalio hoe ny antsika tsy droit du sol ozy fa avy amin'ny lio na droit du sang zany no nanazavany azy. Teanao référence amin'ny lalàna frantsay izy na ny adoption amin'ny nationalité française no tiany tenenina an'izay. Raitsika kely ny tenin'ny pasteur Mayol ao anatin'le izy satria misy tsy maintsy azavainao amin'ny zavatra rehetra tenenina daholy. Toy ny fanomezana azy ireo zo pirenena malagasy aoriana kely fanadihadiny ravina zafimahinina sy Manora Andriamalala. Misisika ny ampandany ny tolo-dalàna amin'ny zo-pirenena malagasy ny vahiny ny fanjakana malagasy. Misy ny lavitsara amin'izany, saingy hibahana kosa ny fibotoana tany ataon'ny vahiny, na ihany koa hitombo ny tany malagasy ho vidin'ireo vahiny ara-namora izany ny fitondram-panjakana hoy ny fanazavany ny pasteur Mayol. Raha mahazo le zo-pirenena izy dia ny lafiratsiny amintsika malagasy ohatra mety ho lasany daholy ny tanitsika satria izy manam-bola hividianana an'le tany amin'ny vola vahiny, raha vadika amin'ny vola vahiny le vola gasy ka na lafo be takan'inona ny vidin'ny tany eto amintsika dia zareo ihany mavidy azy satria raha atao hividy tany izy 100 milliards ny valerany amin'ny vola gasy, any amin'izareo 100 milliards mety mbola ataontsika hoe 10 millions euro ngamba raha betsaka na 5 millions d'euro. Fa rehefa mahazo zo-pirenena malagasy koa izy satria malagasy no resantsika dia mazava ho azy mety ho lasa président république koa izy satria izy manana ny moyen sy ny fomba rehetrarehetra. Fahantrana tsy fananana azy hafiakarany vidim-piainana kosa ireo no anisa mampirongatra ny sy fandriam-pahalemana izy amin'ny sesisesy tato ato hainoana von'olo le roa misy kiosika nisy namaky nisy vakitrano na ihany koa olona natao sorona noho ny resa-bola ihany tsy mbola nisy ny toy izao tao anatin'ny 10 taona. Arakaraky ny mampiova ny fitondrana ohatra ny tena zava-dozan'ilay insécurité zany hoe tsy mba miena zany ilay insécurité fa dia tsy fandriam-pahalemana fa miaratsy foana zany ny anton'ireo insécurité ireo rehefa tena diniana zany dia fahantrahana daholy dia hatrany amin'ny mpitandro filaminana tafiditra ao anatiny satria ny karamany koa tsy mahavelona azy. Tsisy mpitondra havahan'io insécurité io sy ny kolikoly raha tsy voavahanao io problème ny fahantrahana. Sahala amin'ny ohatran'ny hoe ianao ve dia hiady amin'ny kolikoly nefa ny SMIC ary 250 000 ariary dia izany mampatonga ny mpianatra gasy na ny malagasy rehefa tonga any Frantsa any vita ny fianarany tsy mody etỳ Madagasikara izy any izy vao mivoaka vita fianarana izy miasa tonga dia farafakely izy hody etỳ Madagasikara zara raha azo 10 millions ny gasy fa mbola hoe mila expérience 5 ans dia tsika ety zany dia tonga ty miasa amin'ilay karama nefa ilay karama kely dia automatique ianao mba hivelona na ianao mangalatra na ianao manao kolikoly ka raha monon'olona no azahoana vola hivelomany taranaka iray manontolo dia ataony zany na napadolona izy nanao inona izy dia ataony zany satria mahantra izy tsisy iainana tsisy hivelomana. Samy tompona andraikitra ny tena ny tsirairay noho izany indrindra amin'ny fiarovana ny ainy sy ny fananany tsy antenena raha fanjakana hikarobaolana many sosialim-bahoaka sy anarina ny toe-karem-pirenena. Zay no teniny andriamatoa pasteur Mayol hoe resaka manana risque tsika ozy ho lasa ny vahiny daholy ny tany. Any amin'ny Kolo TV izy dia milaza mihitsy hoe tsy tokony
afaka milatsaka ho filoham-pirenena ny malagasy mizaka ny zorom-pirenena vahiny. Raha izay le argumentaire entin'ny pasteur aloha zany a, miala tsiny aho fa n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany afa-tsy ny any amin'reto arabo anga, ary eo mahasaripady an'le zavatra, ohatra zao any any Dubai ohatra zany, any amin'ny Émirats Arabes Unis, dia tsy possible mihitsy ny azahoanao ny nationalité na teraka ao aza ny zanakao. Ary sarotra ny hoe andeha hanambady vehivavy dubaïote zany, na hoe ao anatin'ny Émirats Arabes Unis. Sarotra zany. Ary reo izay angamba ny extrême hoe anankiray. Fa pasteur tsy azo atao ny manao lalàna manavaka, na hoe segregation laws ny teny anglisy, na ny loi ségrégationniste, hoe misy ty lalàna ty de avoaka, de misy fanavahana ilay lalàna. Mila manova constitution tsika raha ohatra izay no misy, ary miteraka jurisprudence be dia be zany eo anatrehan'ny lalàna, satria tsy azo atao ny manao lalàna fototra mametraka fanavakavahana hoe misy malagasy première zone de misy malagasy deuxième zone, zany hoe misy malagasy zany azo fidiana afaka milatsaka ho filoham-pirenena, fa misy malagasy tsy afaka milatsaka filoham-pirenena. Tsy azo atao zany techniquement amin'ny lalàna, tsy azo atao zany. Faharoa, ato am'le fividianana tany, efa mivoatra be ny lalàna international ny amin'io, fa ny any Madagasikara aloha dia tsara velatrisika raha hiteny hoe mbola ny malagasy ny tompon'ny Antaninarenina, mbola malagasy ny tompon'ny avenue de l'indépendance. Tandremo moa, ny tsara velatrisika raha miteny hoe ny avenue des Champs-Élysées mbola frantsay ny tompony, ny tsara velatrisika raha miteny hoe ny route des hydrocarbures dia mbola malagasy ny tompony, ny rotony Andraro iny na eny hydrocarbures iny koa, des hydrocarbures iny koa, de mbola malagasy ny tompony. Ary mbola mety tsara velatsika koa tsika raha ohatra miteny hoe iny Ivandry iny dia mbola majorité malagasy ny tompony, na iny Ambatobe iny dia mbola majorité malagasy ny tompony. Fiatsaram-belatsia zany. Mihatsara velatsia koa tsika raha misy karazan'olona zay eritreretina hoe vahiny no tsy manana nationalité malgache, na hoe manana passeport malagasy ao Madagasikara. Azavaiko zay zavatra io. Business be io, tena business goavana. Tsy fantako ny amin'izao fotoana izao. Tsy fantako ny amin'izao fotoana izao. Fa ny fahazahoana malagasy passeport mbola sarotra lavitra noho ny fahazahoan'ny vahiny passeport malagasy ao Madagasikara. Indrindra fa ny fahazahoana
carte de séjour, long séjour, tena business io. Ary tena business tena lucratif a. Tsy haiko a am'izao fotoana zao mba tsy ahafahako manendrikendrika ny ministeran'ny intérieur sy ny polisy am'izao fotoana zao. Fa raha ny talolo dia miala tsiny eto kokoa. Fa tena vola be io. Fa azahoana n'in'le carte de séjour longue durée, vola be iny. Dika za zany misy le zavatra fa ato am'le etapy anankiray sisany hoe avahako am'zany reto apatride a. Satria tena misy tokoa ny apatride. Tsy hanonona origine olona ka hanao politique de faciès eto. Avahako zany l'introduction tary aloha tary à travers ny ressenti sy ny réaction'ny olona fa ity efa tena fanadihadiana teknika à travers ny zavatra misy. Tsy hanao analyse de ino ty izy teo, thèse na karazana olona na isoutenir thèse na hoe olo ohatran'izao na olo ohatran'izao fa malheureusement le malagasy efa malala hoe iza no andeha hiazakazaka hakan'io nationalité io satria ny zavatra misy tsy mahamenatra ozy ngiara-tsirahonana am'teny an'izany. Ary zay mihitsy ny lesona diso azo nanomboka tany amin'ny 2002. Tsy ny tompo fa tany io no nanomboka. Zay mihitsy ny zavatra diso ary lesona diso ary tena rahateny tena tamin'izany andro zany hoe tsy mety ny fanonganam-panjakana indrindrindrindra am'izao fomba zao fa hitaloza amin'io tsika menakavy. De ny zavatra tenenina tamiko tamin'izany de hoe iala pirôratsiraka normal le lara am'reo ohatr'izany. Iny ara hoa de nandina io izy io. Satria ankoatran'ny fitondrany Andriamatoa Ierajonary Ramampianina, zay tonga araky ny fomba demokratika, niala araky ny fomba demokratika, dia facile ary hitan'ny mpanambola fa azo atao ary mora laina ohatran'le goavy atreha-tokotanin'ny hafa ny maka an'izany atao hoe pouvoir politika amin'ny alalan'ny saosy ka ho tonga amin'ny ho filohany fitantanana amin'ny firenena. Lesona 2002, lesona 2009 ary indrindrindrindra ny lesona 2018 satria inona ny antony? 2018 vola be ny asa, 2009 vola be ny asa, 2002 vola be ny asa, ary olona zay tsy nieritreretin'ny malagasy mihitsy hoe ny ray andro any mba izy nareo samy teny hoe tany amin'ny taona 1998 any de nieritseritra hoe futur filoham-pirenena malagasy mpivarotronono. Soyons honnêtes. Tsy hoe le mivarotronono ny ratsy a. Alors azafy zay a. C'est un capitaine d'industrie. C'est même ino izy teo? Anisan'ny kizana taty Afrika zany. Fa iza taminareo reo aza me tsara velatry tany amin'ny taona 1999 tany nieritseritra ka hoe mpivarotronono no andeha hitondra ny Madagasikara. Iza taminareo reo no nieritseritra talohany 2008 na 2007 hoe DJ
animateur na soirée no andeha hitondra amin'ny Madagasikara, aza mety tsara velatsy na izy tompony ara mety tsy nieritreritra zany hoe za no futur président de Madagasikara. Fa noho ny fisian'le fasahina, noho ny fisian'le vola, satria nisy mpanosika, dia azo le fitondrana. Tazana fotsiny ny mpanambola amin'izao fotoan'izao hoe rehefa nandeha ny travail, soft power hozy izay technicien, à l'horizontale, hoe bon, azo atao no maka an'ity fitondrana fanjakana malagasy ity, na hoe bako avitsika ty firenena malagasy ity amin'ny alàna ny fangalana izany atao hoe fonofinoa am-pirenena. Ny zava-doza de zao, fantatry ny malagasy izy zany tompon'ny kolikoly na ny corruption ao Madagasikara. Fantany zany. Izy zany vahiny tompon'ny kolikoly ao Madagasikara. Fantatry ny malagasy zany. Ary fantatry ny malagasy no hoe izy zany vahiny ijoro, karazana vahiny avaiza zay mangataka an'ity nationalité malagasy ity mijoro ka ho lasa candidat. Ary fantatry ny malagasy fa ho lany olona io satria vola miady eo. Araky ny nazavaiko hoe Ingara Valimanana ne lany tamy 2018, 2019 tompoko eo. Tsy antsy olona dala izy ka andeha hitondra ny vadiny Alaina Baraka ery amin'ny HCCR fa mivadika io valim-pifidianana io. Noho ny saosy. Ary reto efa tena hoe tsy voafefinao ny vola eo am-pelatanan'ireo vahiny andray an'izany fitondrana zany satria ampy azo koa zay hoe tsy lelika ohatrantsika foana ny taxi-ndralà reto tsy mandeha any amin'ny tokony hitondrana azy ty firenena ity amin'ny resaka business fa aleo rangaha reventsika am'izay. Zany hoe miala tamin'ny colon zany le malagasy, de niditra tamina colon gasy vitsivitsy, colon gasy vitsivitsy de hiditra amina colon vahiny vitsivitsy ihany koa. Azavaiko, inona no natonga nga Maurice Tsiavonana tsy nety niaraka tamin'ny Andry Rajoelina intsony na ny angavy toy ny inona Andriamatoa Pierre Rolter. Hoy Maurice Tsiavonana mbola velona Andriamatoa Arfidy Ramanandrade. Rehefa mivory zareo samy tsalo ozy, mialatsiny tokony teny an'izany, tsy afaky ny tsara velatsy ary tsy afaky ny anova ny tantara. Fa izay ny teniny, rehefa mivory zareo samy tsalo, rehefa mivory zareo samy petatsanga, dia miafikafinany fa tsy voantso ao izy. Tsy voantso ao izy. Za kosa ho ary Maurice tsy mba hanao an'izany rehefa raha sanatria zany tonga filoham-pirenena. Zany ny zavatra fadiko zany ao. Zany ozy izy ny eo. Rehefa misy fetifety ataondry rareo, tsy mba invité aho. Fa zareo mifampisy-invité any. Rasiste reo olo reo bainina. Misy zany tsisy fiatsaram-belatsy ny tenenana an'izany satria ny antony de zao, misy mihitsy ny hoe karazana clan ao anatina fitondrana ary rehefa mivorivory reo tsalo reo na le zanak'arivo reo na reo meriny reo dia misy karazan'olona tsy tafiditra ao anatin'izay fivorian'izay fa izy vitsivitsy. Tsy ty fitondrany ty rery no nanao an'izany.
Tsy tia fitondrany tirery no nanao an'izany. Fefa nisy zany nanomboka tany amin'ny 2002 tompoko ary mbola mitohy hatramin'izao. Mierina daholo neny aho hoe rehefa mivory zalahy diso samin'iziny eo. Zay no nialan'ny Maurice tsy avonana. Zany hoe hiditra andeha hametraka lalàna zany ireto député. Zay mariako etona fa tsy anananareo droit zany. Référendum zany tompoko voa référendaire no andanan'izany ary ny vahoaka malagasy ny tompo ny fanapa-kevitra zany fa tsy député vao vidin'olona ary. Aloha zany azava tsara mihitsy. Tsy maintsy mandeha par voie référendaire zany na référendum fa tsy nareo député nandeha hanapaka an'izany amin'ny bisy-ba fotsiny eo fantatry ny malagasy fa vous êtes tous corrompus dans l'ensemble. Zany akory tsy midika hoe madame Goulamali corrompu, hein? Non, tsy miteny an'izay. Fa le reste, non, je suis désolé. Avahako ao anatin'izay zany madame Goulamali. Effectivement, lôzika ny zavatra ataony hoe mba mety kosa efa mba tokony manana izy anie efa mety izy karana efa mety ny azy leçon l'appel pour qu'elle devienne malgache. Donc elle ne revendique pas ce qu'elle a déjà. Fa misy olona zay tsy mety mahazo kosa aloha force est de le reconnaître. Fa ny sasany ve milaza izy apatride nefa ny nationalité française. Izy misy milaza hoe misy clan na Betsileo contre clan na Merina tamin'ny andron'ny Herzora zafy maleo. Fantatro loatra zany. Ary raha ohatra mitantara an'izany tezitra eo ny lidera satria tsy andeha hiditra amin'izany tantara zany fantatro loatra. Ka izao le izy. Zany hoe miala tato amin'le clan anisan'ny vazaha zany hoe ny alika raha tafiditra sinema de niditra tato amin'le fanavakavahana apetraky le zanaky arivo. Tsy mamenatra ny teny an'izany. Zanaky arivo mpanavakavaka tompoko. Mbola velony ny ary fidaramanandray be ny vavolombelona zany vavany nga mamra vatomanga mihitsy teny vatony hoe cause cocotte. Maninona tsy Camille Vital nataonareo candidat. Raha Camille Vital ny lany eo, raha Camille Vital ny candidat eo tonga de lany. Menan'ny côté indray zany ny fitondrana ozy izy lery. Cause cocotte zany Fleury tsy mety zany ozy izy. Tena nangina aho ary tena tonga de napetraka le vera tao amin'ny salon tao amin'ny aéroport mbola velo le ary fidaramanandray be vavolombelona zany. Tiako tenenina aminareo misy io zavatra io. Ka miala amin'le hégémonie coloniale de niditra tato amin'le privilégié merina. De fa misy koa ny zanaky arivo tsy mpanavakavaka. Aleo kosa zany azava aloha. Misy koa ny zanaky arivo tsy mpanavakavaka. Za zao voalohany. Na hoe fafolo. Dio ilira zanamaso tsy mpanavakavaka. Ranjeva Raymond Mianakavy tsy mpanavakavaka. Ramahatra tsy mpanavakavaka. Pasteur Andriamanitsato tsy mpanavakavaka. Norbert Lala Ratsirahona tsy mpanavakavaka. Maro ny mpanao politika zanaky merina tsy mpanavakavaka. Ratsiraka Didier tsy mpanavakavaka. Albert Zafy professeur tsy mpanavakavaka. Afaka mijoro vavolombelona amin'izany. Zany hoe miala avy ato amin'le hégémonie française ianao de miditra ato amin'le privilégié de quelques têtes malgaches. Alors on va le dire comme ça. De plus tard zany ianao hiditra ato amina cercle fermé ana vahiny. Satria ty vahiny miandrandra, ireto vahiny miandrandra de aka nationalité malagasy reto de ho bako avy le firenena malagasy amin'ny alalan'ny fametrahana filoha. Dia na ny vehivavy Dalara tsy azo vadina. Hoy. Reny eny ny anabaviny raha misipasipa amin'ny lahy. Ary ho zonony. Tsy meny lova sady tsy meny vola ary tsisy manatrika amin'ny mariaziny izy Menakavy.
Oe, nefa izy no nanely nandoa tamin'ny président Albert Zafy, zanaka Antananarivo. Oe, marina any ianao raha vagary vola. Fa ity zany miala am'le quelques privilégiés de hiditra amina cercle fermé andeha anjanakanao. Tsy diso aho raha miteny hoe amin'ny fitondrana am'zao fotoana zao na nanomboka 2002 dia karazan'olona vitsivitsy manodidina akaiky ny filoham-pirenena ny tompon'ny économie sy ny tompon'ny business. Malagasy reo. On a des nouveaux colons sans qu'on ne ino izy teo, on s'était pas rendu compte hoe itsika ity ne mbola colonisé par nous-mêmes, par nos compatriotes, même par nos concitoyens. De hiala zany tsika hiditra amina formana colonisation anankiray. Ndao tsika hitantara ho azavaiko aminareo hoe ahoana ny fomba natongavana tamin'izany hoe droit du sang sy du sol nekena taty a Frantsa taty. Nanomboka tany amin'ny taona 1789 netombohan'izany atao hoe notion de citoyenneté zany. Ny mpanjaka rery no natsoina taminy hoe droit rénicole, zany hoe avy amin'ny mpanjaka irery ihany no fanapahan-kevitra lasa sujet du roi ianao. Io zany taloha kelin'ny révolution zany natongavana tamin'io alohan'ny ary droit du sang zany no tamin'izany, zany hoe ianao zany marihana aloha fa ny ahafahana mi-accéder amina nationalité aty a Frantsa zany na nanomboka tany amin'ny taona 1789 jusqu'hatramin'izao dia ny évolution amin'ny alalan'ny intérêt démographique, intérêt économique, intérêt politique pour la France et seulement et uniquement pour la France. Zany hoe nisy tantara lava be le izy, ao ny instauration de double droit du sol, ny assouplissement d'acquisition de la nationalité taty amin'ny 1851 de 1889 tonga koa ny appel massif ny la main d'œuvre tamin'ny main d'œuvre étrangère tamin'ny 1919 après ny guerre mondiale tamin'izany. Fa ny azadiny de zao nahita ny frantsay fa tataka be le izy ary manomboka very ny identité ny frantsay de suspendiavana io tamin'ny 1940 fa niteraka zava-doza, niteraka problema be satria nanahirana ny géreny reto le hoe efa frantsay le olona dia suspendiavanao le izy ary en plus ny maro le flux an'le appel am'le main d'œuvre ne serait-ce que atao am'le hoe jus. Zay ny fiantsoana azy nanomboka tany amin'ny 1789 jus sanguin, zany hoe droit du sang. Nandatsadra ianao ho an'ny la Frantsa, fiarovana amin'ny la Frantsa zany dia mahazo nationalité. Misy taranaka ancien combattant, misy ancien combattant tena nahazo statut ana citoyen français mihitsy. De na ianao nangataka na ianao tsy nangataka tamin'ny andronay moa zany de nisy mihitsy koa ny hoe indray aman-dreny zany fa tsy zay fa hoe tamy tonga ny indépendance hoe nareo ve janona frantsay sa hiverina malagasy. De misy ny malagasy nijanona frantsay, nisy ny malagasy nandà ny nationalité française fa nanaiky ny nationalité malgasy. Zany hoe nen'ny frantsay zany ça n'a pas été acquis de manière facile comme ça. Nisy ny hatrany amin'ny modification du code de la nationalité ny hoe nandatsadra ianao, vous êtes be de be zany misy tantara le izy karaha mihevitry nareo député zany am'izao fotoana zao reo
hoe androany ianareo de eritseritra ametraka sy andeha statue ary ny filoham-pirenena zay andeha hanao mise en œuvre an'izany tonga de miteny anareo aho farotaka tena tsy azonareo eritreretina ny trango ao Madagasikara. Tsy azonareo eritreretina. À la limite ary zay mihitsy ny tenin'le ramatoa ary efa niteneniko il y a 2 ans de cela ny teny hoe manomboka mipotra rehefa mahita amin'ny fahantrana le malagasy ny manimanina any la Frantsa. Karaha izay ve monsieur Fleury sady mitomany le ramatoa? Tsy aloha tonga de miverina amin'ny la Frantsa de samy vahiny daholo tsika menakavy ozy. Elle n'a pas tort, hein? Hoy le tam'izay nanao ny station d'essence teo amin'ny 67 hectares de miasa ny bulle amin'ny alina manamboatra an'le tsena eo a 67 eo. De ny tena moa manatrika an'le asa zany de miara-miresaka amin'ny bandin'ny tanàna satria ireny zany ny karamaina sady aro ny chantier ny sécuriser zany an'le périmètre. De miresaka ny tena zay kosa président raha ohatra tam'mbola andron'ny hitanay ozy fa diso mihitsy tsika malagasy mbola tsy nangataka na indépendance ozy. Mpanao rugby ianao miteny a? Izy telo lahy izy teo. Diso tsika ozy. Fa ahoana le tio sady taitra be nareo mpanao politika ihany, za nga mpanao politika io nareo mpanao politika ihany mahatonga anay mahantra ozy am'zao fotoana zao. Za nga mpanao politika io fa ilaza midaladala eo. Zao président ozy. Raha izaho zao ozy izy jereo fa lavo, zay telo lahy lavo. Effectivement, any amin'ny 1m85 any ralahy sady bokony tsara. Mpanao rugby zay ozy. Fantatrao zany. Fa raha zay zao am'zao fotoana zao ozy, karaha mbola janona tamin'ny andron'ny vazaha zay, tsy niresaka teto tsika président. Fa mety tany Paris na tany Lyon na tany Marseille ozy izy na Bordeaux. Marina zany. Ary rehefa tsy mpanao rugby zay de au moins tao anatin'ny tafika frantsay na tao anatin'ny gendarmerie. Marina zany. Hitanareo? Hoy le ramatoa hoe rehefa zany ihany natao de aleo miverina amin'ny la Frantsa. De aleo mivahiny nitondra ny firenena ny frantsay fa tsy andeha hitsampy amin'ny hazo tsy fantatra ery, zay efa fantatra ny zavatra ataony fa tsisy ataony afa-tsy ny mangalatra ny fananan'ny malagasy de manan-karena izy any Frantsa, manana trano izy any Dubai, manana trano izy any Hong Kong, manana trano izy any Chine, sy any Londres surtout. De fantatrareo ny tiako tenenina. Tsy vita moramora ny manao code civil, code de la nationalité anatina code civil zany tompoko. Ça ne se fait pas au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un seul et unique mandat. Lava be zany ary tsy diso ny teninao madame Goulamali hoe droit du sol, droit du sang ny malagasy fa tsy miaraka mivady ny droit du sol sy ny droit du sang tsy afaka misaraka reo point de droit zany azavaiko aminao zany. Veuillez vous référencer par rapport à la loi française statuée nanomboka tany amin'ny révolution française ary indrindrindrindra ny loi du 22 juillet 1993 sur amin'ny code de la nationalité amin'ny code civil zany. Diso ny fanazavanao hoe ny antsika droit du sang SANG fa tsy droit du sol. Miaraka reo tompo. Ary raha ohatra hiditra am'zany de on ne donne pas à tout le monde. Ça se mérite. Inona ny zava-bitanao tam'le firenena fa tsy hoe manao
créer orinasa ianao, na hoe mahavita orinasa ngeda be ianao, tsy maintsy mipetraka koa ny moralité ao anatin'izany zavatra zany. Tsy ny famoronana asa no ahafahana miteny sy milaza fa il est de bonne mœurs. Ao anatin'izany koa ny corruption. Inona ny corruption vitan'ireo olona reo? Raha ny olona eritreretinareo hitondra ny firenena malagasy aloha, hatreto tena izaho zao ara-malala fa l'un des principaux corrupteurs des chefs d'État malgasy. Misy amindreo ara tena hoe ananan'le filoham-pirenena vola amina miliara 13 miliara. Azonareo zany mazava zany. Tsisy précis mihoatran'izany. Tsy ohatriny le filoham-pirenena. Eo amin'ny fasika le olona. Raisa ty telefaoniny ty fa ianao ananan'ity olona ty vola. Raisin'le telefaonina ny resahan'le olona tonga de nirakoroseny. Fantatry io olona io. Isaky ny mahita an'io olona io a de mitsoaka izy. Olona ohatran'izany ve mitondra firenena? Azafady a. Tsy aleoko mahita an'i Ravalomanana, mahita amin'ny Andry Rajoelina, mahita an'i Hery Rajaonarimampianina. Ary mety ho possible mihitsy nge Aratsiraka Didier. Azo atao ny miintégrer vahiny ao anatina fitondrana. Fa mila ankety lava be zany. Ary efa nanao an'izany ny fitondrana hatramin'izay. Solofisona George novaina mihitsy ny anarany fa tsy zay ny anarany. Mety izy karana iny tompoko. Raha tsy diso aho Ngiasy Bonky, mety izy vazaha. Raha tsy diso aho Andriamatototo Besola, fandray maromaro, Kosay Saïd Ali, efa nataontsika zany. Efa ao anatin'izany tsika, efa nisy sénateur karanana efa mety isy izy iny tsy haiko. Tao anatiny nataon'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Fa mbola tsy zaka amin'ny malagasy zany hoe ty tampotampoka eo un homme d'affaires satria tonga de mazava an'iny izy. Fantatra an'iny démarche tianareo tongavana. Fantatra. Vous ne parlez pas trop des apatrides. Raha misy de misy ny apatride ao Madagasikara, même pas 30 000 personnes. Ary marina ny tenin'ny roa hoe tokony relevena daholo aloha hoe izy aby ny apatride. Any le izy. Kosay Saïd Ali, ministra tamin'izany, efa maro ny ministra ny pôlisy manana origine comorienne. Oui. Donc zany, maintenant il faut tout simplement zany hoe ametraka an'le lalàna ho atongavana misehatra ambonimbony ty koa. Tsy mbola zaka, tsy mbola opportun zany ary tsy anareo député no afaka andeha hanapaka an'izany à la place ny majorité des malgaches. Mbola ady hevitra lalina be zany ary mitarika any amin'ny fisaraham-bazana mihitsy amin'ny malagasy. Ce que vous faites là, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'installer une ambiance de guerre. Oui, il y a colère. Mety hisy karana sady mety hisy vazaha angambany izy iny. Na to mety hisy vazaha mihitsy e. Misy zany.
Fa maro ny métis mandray satria manana bonne za tsy miteny hoe tsara fitondran-tena ngy akory fa au moins izy tsy bandy tompony risoriso satria tena makarary ny fon'ny malagasy zany no mikitikitika an'io tanin'io e. Makarary ny fon'ny malagasy ny mikitika an'io arenan'io. Ary zay no mahatonga an'ireto mpitony reto tsy tian'ny malagasy. Vao miteny lalateny izy 3 isan-jato tonga de 1.9 isan-jato. Miteny hoe tsy marina zany. Zay no ataoko hoe tokony mamana ihany Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fisehoan'ny zavatra satria misy laisser aller loatra le fitondrana ary izany zavatra any mitarika any amin'ny fampitehana zany. Tena mitarika any amin'ny fampitehana zany. Daty miteny hoe tsy azo atao zany, azo atao zany fa tsy mbola androany aloha. Be dia be ny etapy amin'izany. Mandeha mivory nareo quelque part. Iza ny olona miantoka amin'ny restaurant, ny toerana ivorianareo tao luxe de luxe. Nefa nareo na carburant ary indraindray tao amin'ny tarainy. C'est énigmatique, hein. Pour ne pas dire hoe ça intrigue les gens. Aza devarina sy maika hanambaka an'ilay malagasy fa tsy tafalerevinareo, tsy mampalahelo ilay malagasy raha izany no fiaingan'ilay mpanao politika hoe tena fitahanareo amin'izany ilay olona dia mieritreritra nareo fa vita. Dia za tsy indray mandeha na indroa ny olona miteny hoe tsy ekena intsony ny binationalité hitondra amin'ny Madagasikara. Lalàna tsy mitombina zany tompoko, fanavaka lalàna manavakavaka zany. Rehefa nekenao izy fa gasy, na nationalité indienne izy, na française, na vietnamienne, na britannique izy, dia afaka mitondra firenena rehefa mipetraka ao anaty copie. Ny taratasy afaka manazava fa malagasy izy dia afaka mitondra izy. Ny lalàna à la base boliaka amin'izay dia tsy afaka manao lalàna manavaka. Da mba alefa kely ty iran'ny popy ty hoe fitiavana. Aiza no atao ramatoa popy e? Dia fanao velomitsika satria efa mba elaela ihany zay satria fa tsy nampozina ny androany manao manontany ihany nareo vaovao manontany vaovao. J'ai une question pour toi. Quel est le jour? Andrasa Dans le aloha plus tapa. rapide entre un point A et un point B. C'est une ligne droite. Be Et ben c'est exactement. manontany ihany nareo zavatra hoe ahoana zao, zao. Andrasa aloha fa je préfère rigoler. Ça veut dire que je suis rassuré. Et je vous dirai ouais, pourquoi je rigole. Zay le izy fa tsy maintsy malala nareo ka. Na amin'ny alalako na amin'ny alalana olon-kafa fa alao tsy izany teny aminareo satria misy artista kokoa amin'ny fomba filazana ny zavatra tahaka an'izany fa tsy za. Zay le izy angamba tsy hitako ny nalehan'ilay popy teo reto fa misy olona nangataka popy manko mba alefaso kely popy. Zay koa ny le izy. Nareo zany gâté be nefa nareo tsy mba migâté anahy mihitsy sauf ohatra betsaka aloha tam'le kobe tany amin'ny madame Pikara fa
tena tsara le Nous sommes koba sans doute en train de ary vivre ary tena tsy la afeno fin fa de l'Égypte. tena tiako le izy ary asirangako ampoziko mihitsy ny fitiavana fangatahan'le olona voatonatony zay voatona amin'ny fitiavana izy pompy fatao ahoana fa de niranao ny tiany fa de alefa fanao veloma tokoko mandram-peona sambotahin'Andriamanitra. Mbola tsy zakan'ny malagasy, mbola tsy zakan'ny toe-tsain'ny malagasy io lalàna ieritreretinareo atao io ary tsy anareo mihitsy nandeha naikanaiky mialatsiny amin'ny madamo naika. Ohatra madamo naika zao métis. Cool Roger, il est français. Tsy mamenatra miteny an'izany. Fa olona tsy tompon'ny maizimaizina. Ny volany ara ny lany tao amin'ny primature. Tonga tao izy Bible mivoaka tao izy ohatrany tsy de nahazo a. Ianao matao. Farakafo. Laoka sady rovotra no potiky Madagasikara. Rameti ufotatra naonamu ilai fiti zai nutsaranu mampitanu ndikiana lazawai fati fanaonamu ratukatari sizao timaharitra tiniaritra famuramiu fukamandratrana manimbani fiainana naonalai maninunano towekena ne farauvinamo ni fiainana fitiavana nutsiuaraina setusitumani siuitana nilanzani fiainana hatuaka tiufantachao zaurehejizao teni tsutatu izainunavaina fitiavana iumufiana fanaonamu ratugatari sizao timaharitra timiaritra famuramiu fukamandratrana manipani fiainana naonalai maninunano towekena ne farauvinamo ni fiainana fitiavana nutsiuaraina situsitumani
Ilanjani fiainana ratuaka tsy ho fantatra zao rehetr'izao teny tsotrako izay no navarina fitiavana eo no fiainana efa tsy nielanye ny fitiavana no ifandriasana seto situna Eny ara fa dia raha tsy manoto dia amin'ny alahady ny fotoanantsika mandram-peona toboko topy amin'ny alahady ny fotoanantsika amin'ny alahady amin'ny ray ora any Madagasikara veloma mandram-peona sy tsy fantatrao ny tolonao anatiko ao rekinjao mitritra ny fanahy sofaratsy zany angamba metrikaianao izao ilay namanao ny dimanginanao ratsy fiantefany safidiny fo ka ny sainano amafisiko isaiko malafa tsy natawaianao kanefa tsy masaka ny foadalako iteko manginao isetuanao vitivorarabao nyantumbuka sofanisi any fomba eaonanaminao nafamorinasa novaterano sofaratsy zany angambao mafinizao dahily fitizay nandrotidrotitray ratsy fiantefany safidiny fo ka ny sainano amafisiko isaiko malalafa tsy natawaianao kanefa tsy masaka ny foadalako iteko manginao isetuanao vitivorarabao nyantumbuka isaiko malalafa tsy natawaianao kanefa tsy masaka ny foadalako iteko manginao isetuanao vitivorarabao nyantumbuka ity fokono tsy mety famanivaka ka ny sainano amafisina isaiko malalafa tsy natawaianao kanefa tsy masaka ny foadalako iteko manginao isetuanao vitivorarabao nyantumbuka
Telo mahafinaritra sambo tahin'Andriamanitra daholo izy indray tony mamosavy tony. Dia misy an'izany haute cœur iry zany. Misy olona dia tena tsy fantatra. Dia tsy mba mianatra ve nareo mandefa amin'itony atao amin'ny YouTube io tena épingler le message amin'ny filaza azy. Mandram-peona ny akamaran-jalahy. Lasa roa ora ny elanelana milady. C'est vrai saotra Roland, monsieur Roland. Izany hoe amin'ny 1:10 zany ny manomboka dia amin'ny 1 any Madagasikara. Mekerimitery ny pataloha zany monsieur Roland. Mbola mivavaka tsika zany. Alao zany atao ny hariva e. Ataontsika ny hariva amin'ny 5 dia amin'ny 7 any Madagasikara. Amin'ny 7 hariva any Madagasikara zany ny fandaharana ataoko. Veloma, finaritra, mandram-peona daholo. Daholo.